Kino mitondratsika makany amin'ny sehatry ny finoana ao anatin'ny fankalazana ny fahazatoana fiombonan'ny fiangonana protestanta eto Madagasikara sika amin'izao fotoana izao na ny FFPM nisafidy ny anangana tsangam-bato lehibe araka izany izy ireo ao anatin'izao taom-pankalazana izao. Mbola ao anatin'ny fankalazana ny fahazatoana ny fiombonan'ny fiangonana protestanta eto Madagasikara ireo mpikambana ao aminy ka misy ny hetsika maro samihafa izay nentina nanamarena izany fankalazana izany. Mankalaza ny fahazatoana ny fiangonana protestanta eto Madagasikara ary mandray anjara amin'izany avokoa ny faharimbon'asa, ny vondron-tsapan'asa ary ny vondron'asa rehetra izay miombona miara-miasa ao anatin'izany fiombonana zany ka ny omaly sy ny androany zany zao dia ny faharimbon'asa rehetra no nandray anjara hetsika anamarena zany fankalazana ny fahazatoana izany. Misy moa ny varotra fampirantiana ary ty andro ity dia nisy ny famelabelarana sy ny atrikasa izay ndraisan'ny protestanta na ny mpino protestanta rehetra raha azo atao ny ilazana izany amin'ny fananganana ny tsangam-bato ny fahazatoana dia ny station radio protestante ka nisy ny famelabelarana izay nataon'ny filoha ny FJKM mpitandrina rasendrasina lalahaja sady filoha-panampy ny FFPM izay mitondra ny lohateny hoe zanaky ny fiangonana protestanta miray fo iara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara amin'ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana no men'Andriamanitra. Anisan'ny loha hevitra nofidian'ny fiombonana ny hoe miray fo iara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara ka anisan'ny tanjona amin'izany indrindra ny fanorenana ny tsangam-bato dia ny onjam-peo protestanta. Ny antony zany dia ny radio protestanta moa dia azo lazaina hoe ny radio voalohany nitoro filazantsara tamin'ny alalan'ny radio Madagasikara tamin'ny taona 1770 dia zay zany dia mbola fiara-miasa tao anatin'ny RNM izay isorana betsaka azy ireo moa dia fa tsy mbola manana station azy manokana nefa efa 100 taona zany fiara-miasa tamin'ny radio hafa no natao ao ny FJKM radio fahazavana ao ny radio NFLM eto Antananarivo radio teny fiainana misy fotoana koa niara-miasa tamin'ny radio vaovao maso fa ny antony zany dia hoe efa 100 taona zava-dehibe ny anana zany ho fitaizana sy fanabeazana ny kristiana ato anatin'ny protestanta anankiray ao mampifandray ny vahoaka kristiana anankiray koa zay moa ny andraikitra lehibe ny serasera. Ankoatra ireo valan-dresaka samihafa izay niarahan'ny mpitandrina sy ny mpikarakara ny fahazatoana ny fiombonana dia nisy ihany koa ny hetsika varotra fampirantiana izay niarahana tamin'ireo mpikambana ao amin'ny fiombonana. Ny 17 sy 18 ny volana May ho avy izao moa ny famaranana ny fankalazana no sady fananganana ihany koa ny tsangam-bato dia ny onjam-peo protestanta izany.